fiteny rehetra eo anivo ny hvkl-mission dia azonao arahana ao amin'ny page Facebook hvkl-mission events. Miarabantsika indray ampifaliana amin'ity androandroan'ity amin'izao fandarana iarahantsika izao nambarantsika ny zava-miafina ny amin'ny andro farany ny testamenta faharoa valiteny tapany faharoa ny amin'ilay fanontaniana napetraka ireo isan-tokantrano hoe inona zava-miafina ambadiky ny fioboana ho an'ny mpanompon'Andriamanitra, ho antsika mpanompon'Andriamanitra, ho an'ny fiangonan'Andriamanitra izay tarihana vao ambala, ho an'ny mpanompon'Andriamanitra efa zatra rasomatianina ho ampiangonana sy ny sisa rendretreny dia mametraka fanontaniana avokoa hoe asany devoly ve ny fioboana fa maninona tsy makany ampiangonana tsy ny olona sy ny sisa fa ny zavatra anankiray amaliana azy soetin'ny tompo amin'ity andro anio ity anarantsika isan-tokantrano dia ny fahamalinana baiboly ny amin'ny zavatra midrasan'Andriamanitra eo amintsika mpanompon'Andriamanitra aloha tapany voalohany ny voalohany ny tapany voalohany dia efa nizaraintsika tamin'ny fandarana voalohany fa ny tapany faharoa kosa hoe zantsika ho ampidirina ao anatin'ity fandarana faharoa ity. Ry kristianina avana napetraka tamin'ny farany teo rappelina kely ny hoe ny famaliana Jesosy ny vehivavy Samaritana teo amin'ny fatsakany Jakoba le nazainy Jesosy hoe ho avy ny andro izy izy tsy hain'ity tendromborytiana ny tempolo intsony ny vavahana amin'Andriamanitra ny akofanareo aminy fa Andriamanitra ozy izy ho avy ny andro ary toko zany ankehitriny ozy izy raha mivavaka marina dia hivavaka amin'Andriamanitra ny fanasy fahamarinana. Dikan'izay Andriamanitra nitady mpivavaka ohatr' izany raha mitady an'Andriamanitra ilay tendrombohitra na ny Jerosalema nareo dia testamenta taloha zay fa ny testamenta vaovao dia isika mifankahita amin'Andriamanitra ao anaty amin'ny fotoana rehetra tsy hoe tsy ilaina ny fiaraha-mivavaka ny any amin'ny tempolo zany tsy hoe any misy an'Andriamanitra non Andriamanitra ao anatintsika ny tiany Jesosy olazaina fa ny any amin'ny fiangonana aza mahafo ny fiarahantsika mivavaka ozy izy boky ny Hebreo fiaraha-mivavaka tsotra ny tian'Andriamanitra olazaina ao anatin'ilay izy misy zavatra voaraintsika sy azontsika ny fiaraha-mivavaka satria Jesosy ny teny raha misy rona telo mivory amin'ny anarao teo afovoany tsy mahafoana ny fiarahantsika mivavaka ny fisin'ny Kristy ao anatintsika fa misy fotoana Andriamanitra tia metraka kely ao anatin'le fotoana sy fandarana ohatr'izao ho valiteny ao anatin'le salobina na hoe tsy salobina fa le hoe fioboana zafady na confinement na fitokamonina ohatr'izao tahaka izay nataony tamin'ny zanak'Israely mba ahafahany tsirairay avy mahalala fa tonga ho Andriamanitra nisa mpianakaviana izy. Ny atao hoe kristianina zany eto amin'izay ny atao hoe kristianina ny kristianisme dia ilay cercle na faribolana manana ivo anankiray atao hoe Kristy. Ahoana moa mahatonga antsika manana an'izay fahasahiana milaza fa Kristy izay ivo izay hojerentsika kely ny bokin'ny Timoty ao amin'ny bokin'ny Timoty ao amin'ny bokin'ny Timoty voalohany toko faharoa ny andinin'ny fahadimy zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy fa iray no Andriamanitra iray ny mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona dia Kristy Jesosy izay olona ny olona eto ambonin'ny tany fantatr'Andriamanitra fa mpanalalana aminy dia tsy misy afa-tsy olona iray ihany voavakiko eto aloha araka mbola hitako hatreto fa tsisy toko sy andininy mbola nanipaka an'ity Kristy Jesosy izay olona izy rery ny olona neken'Andriamanitra anelanelana aminy amin'ny olona fa tsisy eto hoe iray no Andriamanitra iray mpanalalana amin'Andriamanitra amin'ny olona dia apôstôly na evangelista na mpampianatra na tsisy an'izay eto fa eto manondro mivantana any Kristy le fanelanelanana eto zany any tiako anairana ny fiangonana Jaona toko 7:15 aza adiny fa haitsika tsy enjery io indraindray fa adinotsika fa ozaraiko amintsika eto le fahamarinana tiako ho tafatoetra ao an-tsain'ny mpitarika izay mbola mametraka ny lanjan'ny testamenta taloha sy ny principe ny testamenta taloha tia mbola ho ampidirina le izy anefa fantany hoe misy ny amin'ny testamenta vaovao fa ataony remix moa fiantsona azy ohatrany hoe afangaro le izy ampidirina dia raisina kely ny testamenta taloha dia raisina ena satria le mapetipety zao fotoana andiny tena tsy zorona am'le mapetipety fa iverenina am'le original zay aloha zany aloha apetrakintsika tsara zay mandritra nyty fampianaranyty Timoty voalohany toko faharoa andiny fadimy ray no Andriamanitra iray ny mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona dia Kristy Jesosy zay olona Jaona toko 4:10 andiny fahenina
mila fantatsika tsara ozy Jesosy za ny lalana sy fahamarinana ary fiainana tsy misy makany amin'ny ray fa tsy amin'ny alalako ny faneketsika fa misy lalana hafa ankoatran Jesosy Kristy mitondra any amin'ny ray de tsy finoana n'Andriamanitra rain' Jesosy Kristy zany jereo tsara fa raha misy ny fitomboan'ny fiangonana kristianina de nenga atao amin'ny judaisme satria ny fiangonana atao Jerosalema ny fiangonana voalohany fa zao rehefa nanohatra azy ny jiosy de ozy izy Jesosy hoe nareo mivavaka amin'Andriamanitra zay tsy fantatrareo Jesosy ny teny an'izay faharoa koa nisy fotoana Jesosy ny laza ozy izy hoe ianareo sy tahaka ny rainareo ozy izy devoly lasa le ray teo zany a zay Andriamanitra nataony Jesosy hoe devoly rehefa tsy le Andriamanitra rainy Jesosy Kristy satria efa nanomboka misy fivoarana ny fisehoan'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy zay tsy nitovy tsony tamin'ny fomba nitondrany Moizy azy satria Andriamanitra tena mihitsy ny tonga nofo ny aranonina tamintsika fa ny olona tsy nisokatra ny masom-panahy alala sy anaja azy tamin'ny fotoana natongavany teto ambony tany 2 taona lasa zay hitondra ny famonjena n'izao tontolo zao noho izany zao le izy misy fampianarana ara-panahy tian'Andriamanitra iainana ao anatin'ny fiorenan'ny finoantsika ao anatin'izany inona ny zavatra tian'Andriamanitra lazaina amintsika fiangonana manoloana an'izao fiobonana izao ho antsika mpitarika tsy Andriamanitra ny manohatra tsika ny manohatra mahatonga an'ilay zavatra misy zao tsika tafiditra ao anatin'ilay programma ny fioboana fotsiny vokatry ny zava-misy ary tsika vangin'Andriamanitra ny fanjakana vangin'Andriamanitra ny gouvernement vangin'Andriamanitra zao tontolo zao raha ohatra ka ny ekonomian'ny Madagasikara fotsiny amin'izao fioboana zao de tsy mahafaly ny filoham-pirenena mihitsy ny anao an'izao décision zao tsy décision mahafaly azy aloha zao fa décision napetrak'Andriamanitra tao aminy ho manera vokatry ny zava-misy iraisam-pirenena mba hiarovana ny fahasalamanao ihany koa midika an'izay samy tsy te hiaina siditra ao anatin'izao ny olona rehetra nizanizy fa voatery tsy maintsy tafiditra ao anatin'izao lalan'izao tsika nizanizy mba ahafahan'ity programman'Andriamanitra ity ho tanteraka zao asa fitoriana zao ho aseho amintsika mba ahafahantsika mamantatra ny valim-panontaniana mipetraka anatin'ny tsirairay avy any manoloana an'izao confinement zao zao no izy tsy tian'Andriamanitra hitoetra intsony ny fametrantsika fampianaran-diso hisarika ny sain'ny olona fampianaran-disarika ny sain'ny olona fa mety misy lalana hafa akoatran'i Jesosy azahoana famonjena ilay ivotokana ny ekena fa natao banjinina de tsy misy afa-tsy Jesosy tsy misy fanosorana manokana intsony ho an'ny olona anankiray averiko ty le lesona tena sarobidy be mihitsiny testamenta taloha no mipetraka ny hoe nosorana ny olona andray ny fanahy masina satria tamin'izany mbola tsy tonga Jesosy teto tany talohan'ny akarana nanao an'izao vavaka zao izy mijona toko 7 ny 9 miala tsiny fa zava-baovao be izy na ho an'ny olona amin'ny école d'onction ny andro farany ara de ty koa voasambany angamba ianao ny andreny ty fampianarana ty androany mino anefany fa ho amarinao ra-baiboly ny zavatra lazay koa de iaiky ianao fa marina ny zavatra tonoko ampitonan'Andriamanitra eo ambavako zao le izy amin'izao fotoana zao tsy misy tsony le hoe olona nosorana manokana olona ray ihany no nosoran'Andriamanitra teto ambony tany Jesosy Kristy no anarany asa toko 7:7 ny amin'ny Jesosy avy any Nazareta zay nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy sy hery ary nandehandeha nanao soa anafaka ny ampahorinana rehetra sy anasitrana ny marary amin'ny aretina rehetra Jesosy rery no nosoran'Andriamanitra ny ambon'izay rehetra nandray an'i Jesosy tsy nosoran'Andriamanitra ianao fa mitondra ny osotr'Andriamanitra ao anatinao aloha no izay zavatra izay azava zao ny problème ny olony testamenta vaovao sy ny mpitarika amin'ny testamenta vaovao tsy miorona tsara ao an-tsaintsika ny fisinjany fahamarinana zany de manjary lasa tsy mitoetra intsony le maivo an'i Jesosy fa lasa te hiditsika anelanelana an' Jesosy amin'ny olona zay zavatra faran'izay diso indrindra tsy ara-baiboly satria ny olona anankiray ny eken'Andriamanitra ho eo amin'ny centre de tsisy olona mety matina ray azy fa Kristy fanantenantsika de zay fanantenantsika amin'ny voninahitra araka ny fanambaran'ny apôstôly Paoly an'izany eo amin'ny bokon'ny Kolosiana zay soratany tiako tonga asaina ianao ry fiangonana ny andro farany jerentsika ho mpanelanelana tokoventsika vokatry ny fanosoana satria men'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana ohatra zao fisehoan'ilay izy Jona toko voalohany de ny 1:10 avy eo fahafenoan'i Kristy nandraisantsika fahasoavana tsika manohy fahasoavana ao amin'ny Kristy
fahasoavana ozy izy manampy fahasoavana. Misy ny fatrapitom-bonao mihoatra noho ny hafa satria mety nazotona novo kokoa ianao. Fa raha manaiky tsika rehetra na ianao le mpitarika eo ambadiky ny caméra io azy dia tiako mba ho tonga saina amin'izao fotoana izao mba hevitra nyity zavatra ozy raiko ty ho fahamarinana. Raha vitanao tsara mampirisika ny fiangonana mba hitombo eo amin'ny tenin'Andriamanitra dia afaka hanovo fahasoavana mihoatra kokoa izy amin'ny firaisany amin'Andriamanitra mivantana ao amin'ny teny mihoatra no fametrahantananao. Mihoatra no fametrahantanantsika satria ao amin'ny Kristy ozy izy nizona toko voalohany 1:10 no andraisantsika fahasoavana miampy fahasoavana. Dia izy ary no inona ahoana ny fomba anaovan'Andriamanitra zany? Fomba anaovan'Andriamanitra zany dia zao mitsetsehatra amin'izay fanamasina. Ny fanamasina dia ny raha ny ray ho amin'ny anaran'i Jesosy eto ambonin'ny tany hitondra n'le fahasoavana ao amin'ny Kristy ho tonga fanomezana ao anatinao tamin'ny fahateram-baovao. Rehefa nandray an'i Jesosy tsika ho tombo sy mamonjy ny fiainantsika manokana dia naniraka ny fanahy Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy. Zay mahatonga an'i Jesosy hoe ilay voaositra ny atao hoe Kristy, ilay voaositra ao amin'ny Kristy. Dia zao nalay ny fanahy ao amin'ny Kristy le fahasoavana dia natao ny fanomezana ao anatinao. Zay no mahatonga ny Korintiana 2:17 milaza fa zarazaraina samihafa ny fanomezam-pahasoavana. Ny fanomezam-pahasoavana tsy an'ny fanahy masina fa ao amin'ny Jesosy Kristy no andraisan'ny fanahy masina, fa Jesosy ny tompon'ny fahasoavana. Dia zay fahasoavana ao amin'ny Kristy zay niraisiny fanahy masina ataony fanomezana eo amin'ny olona zay atao hoe zanak'Andriamanitra nandray an'i Jesosy Kristy. Raha tsy eo amintsika Jesosy dia tsy afaka hanana ny fanan'Andriamanitra tsika zay valim-bavaka Jesosy Kristy. Noho izany tsy isika ntsony no miezaka mitady ohatran'ilay lazain'i Jesosy hoe ary amin'ny tendrombohitra ianareo izy no mitady fa ho avy fotoana izy tsy eo ntsony ny ekofanareo. Andriamanitra mitady pekoka aminy amin'ny fanahy sy fahamarinana. Nahoana? Satria efa nomeny ny fanahiny. Ahoana ary le tiany tompo tenenina amin'ilay mpivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana? Voalohany tsy isika mitady an'Andriamanitra intsony fa le Andriamanitra mitady antsika ekoaka amin'ilay fahamarinana tadiavin'Andriamanitra. Ahoana ary norma amin'ilay zavatra tiany tompo zaraina amin'izao? Voalohany, isika rehetra dia faribolana manodidina an'i Jesosy Kristy ny eo afovoany. Hitanareo matombo Jesosy ny teny hoe raha misy roa na telo mivory amin'ny anarako dia aiza ozy Jesosy eo afovoany. Le toerana eo afovoany zany Kristos entré, soratra masina Kristos entré. Jesosy ny eo anivony soratra masina, Jesosy ny eo anivony fiangonana. Inona ary ty Jesosy ho tenenina amin'izany? Faribolana. Matombo misy ivo dia misy faribolana. Tsy mitombona ny ivo raha tsy faribolana. Ny carré tsisy ivo, ny triangle tsisy ivo, faribolana rery misy ivo. Noho izany tsika zany faribolana mitovy. Raha vao misy kely maningana mandroso dia tsy marina ntsony, tsy tafiditra ao anatin'ny fiangonan'i Jesosy ntsony satria mandiso an'ilay maha-ivo an'i Jesosy. Raha misy koa miembotra tsy mety, fa toerana mitovy ny tian'Andriamanitra hitanantsika eo amin'ilay faribolana mba hatonga an'ilay hoe tsisy mpanelanelana nandroso manokana na niembotra satria tsy nilainy corps du Christ. Minao fahitanao Andriamanitra, fantatrao tsara ngamba ny zavatra tiako zaraina amin'ity fotoana sarobidy ity. Indraindray aza dia zao tadotako zany Jesosy sika ny maka ny toerana mpanelanelana ny olona amin'Andriamanitra. Tsika indray lasa tahoran'ny olona mihoatra no fatahorana an'Andriamanitra satria mafy be le directive, mafy be le fitondrana sy le fifehezana. Za tsy miteny hoe tokony goragora ny mpitarika ao anatina fotsoana fa tokony hipetraka amin'ny ara-panahy zay fitarihan'izay mba ahafahan'ny olona miompona amin'ilay ivo tokana zay tondra famonjena. Zany natonga ny apôstôly Paoly rehefa nitodika anjery azy ny olona satria enjana loatra amin'ny fampiasan'Andriamanitra azy dia navelona any amin'ny hazo fijaliana ny masony olona. Tsy zaho ozy izy no niboana teo amin'ny hazo fijaliana fa Kristy, ary tsy amin'ny anarako Paoly ozy izy nanaovana batisanareo fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Ka tsika amin'izao fotoana izao ry havana mila mametraka sy miverina eo amina vanim-potoana anankiray sy eo amin'ny toerana anankiray mametraka ny asarobidin'ny Kristy wivo atodio any amin'ny Kristy ny fiangonana. Ny toriteny rehetra eo anivo ny hvkl-mission dia azonao arahana ao amin'ny page Facebook hvkl-mission events. Manao tsitsina ny testamenta taloha akory raha milaza amin'izany fa mila jerentsika tsara ny fivoarany fisehon'Andriamanitra arakaraky ny fandrosoany vanim-potoana talohan'ny Kristy sy natongavany ary ny taty aoriana ny fitsanganany. Tsy mitovy ireo ry havana, tsy azontsika terena hitovy ireo
raha tamin'ny andron'ny Abrahama fotsiny zao i Abrahama niadivarotra ny Sodoma, maty Sodoma, maty ihany tao Sodoma, latsaka ihany ny afo satria tamin'izany i Abrahama niteny hoe raha mahita olona anankiray ianao na marina aza dia ozy izy Andriamanitra tsisy marina amin'izao tany izao na dia iray azy ozy izy ny apôstôly Paoly amin'ny bokin'ny Romanina. Dikan'izay na olona ray raha zany niadivan'ny Abrahama varotra fa hoe olo marina ka tsy nahita Andriamanitra satria tsisy marina ny olona naray ary. Tanànak'i Adama tsisy marina naray ary. Dia latsaka somatsara ihany ny hafa. Fa Moïse kosa problème nitovy tamin'ny i Abrahama vita Mosesy ireny niady varotra tamin'ilay fisehoana hoe misy anarana tsy nisehoako tamin'ny Abrahama fa nisehoako taminao misy révolution révélation misy fanambarana mihoatra foana nisehoan'Andriamanitra arakaraka ny andron'ny vanim-potoana tonga izy niady varotra ho an'i Israely nefa erreur nitovy ihany samy niodina na tao Sodoma na ny zanak'Israely tany an'efitra fa rehefa niady varotra Mosesy lasa nijery ny tenany Andriamanitra nivavaka Mosesy vavaka feno fanambarana nampitodika an'Andriamanitra ijery ny tenany fa tsy nanelanelana ho an'ny olona dia teo Andriamanitra nanomboka ny saina ny fihavianan'i Jesosy hamonjy ny olona satria Andriamanitra tsy tia hota na dia nanaiky an'i Mosesy tamin'ny famindrapo azy izy tsy handingana zanak'Israely zay nampiasa ny famindrapony vokatra roa reo zavatra roa nitrangy reo fa vanim-potoana roa samihafa tamin'i Jesosy teto ambony tany dia naseho teo amin'ny nofo Andriamanitra nanomana izy ny testamenta vaovao satria ny testamenta vaovao tsy maintsy raha latsaka zay mahatonga Jesosy ny teny hoe teo izy le raha ny fanekena zay nalatsako anareo vaovao raha ny fanekena vaovao zany hoe raha tsy latsaka ny rahan'i Jesosy tsisy testamenta vaovao dia ny profo ny testamenta vaovao tsy tamin'ny fotoana teto tany an'i Jesosy fa tamin'ny fotoana taoriany fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty satria zay vao latsaka ny rahan'i Jesosy. Mila fantatsika aloha zay fahamarinan'izay ka raha misy olona miantsoantsika ho lehilahin'Andriamanitra tafidy trompontsika ve avy hatrany ny fijerin'ny olona miavaka ohatra ny tany amin'ny Mosesy rehefa resana lehilahin'Andriamanitra ny Elisa tena faly izy satria tsisy manana fanahakoatrany kosako dia izy lehilahin'Andriamanitra ary tamin'izany koa ry Estera ireo olona rehetrarehetra izay nanana ny fanasana hita fakasiran'Andriamanitra manana manokana ny fanan'Andriamanitra tao aminy fa rehefa taty aoriana tsy mitovy amin'izay intsony rehefa misy miteny hoe lehilahin'Andriamanitra na vehivavin'Andriamanitra dia aza vela hitoetra ao anatin'ny sainao ny marodrefina laharana sy titra misy ianao ohatrany hoe apôstôly ianao na dokotera na mpampianatra ianao na evangelista ianao na mpitandriny ianao na mpiandry ianao na mpiandrondro ianao na mpaminany tsy zay tsy ireo ministera dimy ny anjaran'ny ministera dimy dia voalaza amin'ny baiboly fa ny ministera dimy dia naoron'Andriamanitra sy nataon'Andriamanitra taty amin'ny testamenta vaovao mba ahatanteraka ny olo-masina amin'ny fanompony eo amin'ny fiangonana amin'ny fanompona ny misy titra samihafa amin'ny fahasoavana fa tsy tokony anana fahatsapana ny olona zay natsoan'Andriamanitra somanina ireo ministera ireo hoe miavaka noho ny hafa izy manjary lasa mandiso an'le cercle zay le cercle ivy Jesosy tsisy tokony anankiray androso aza matahotra ny tsy ho ajaina ianao fa Andriamanitra afaky ny ametraka an'izany rehefa hitan'Andriamanitra ny fahatanteran'ny fandrosoanao fa tsy ho avy aminao ny provokena an'izany satria amin'izao adinontsika fa mively zay mahatonga izy fananian'Andriamanitra ny confinement satria nahoana mandeha ny fahazaram-panimpona mampitodika amin'ny fiangonantsika jerentsika eny ampovoany lasa tsy tady eo amin'ny ivotsony Andriamanitra fa somary misy antsika kely ny tenatenany non lasa tsy cercle ntsony io lasa tsy ivotsony Jesosy izy tsy azo ekena ho isan'ny tenan'i Jesosy tsony zay tsy mametraka an'i Jesosy ho ivo ka nandroso anakaiky azy mihoatra noho ny hafa na hemotra tsy hoe anakaiky azy ara-pananty no tenenina fa le makatoerana mba ho hita ho mpanelanelana amin'Andriamanitra sy ny olona tahaka akoatran'i Jesosy Kristy olona raha ihany ny fantatr'Andriamanitra zay no mahatonga antsika raha vao tsy eo amin'ny Jesosy sara ianao ka mametraka an'i Jesosy eo amin'ny toerana tokony isy azy dia tsy mpanompon'Andriamanitra intsony ianao ny dikan'izay ahoana ny ananako fahasahiana amin'ny teny an'izany ny ositra dia mila amboarina tsara aloha aty amin'ny testamenta vaovao tsisy olona nosorana manokana amin'ny fanasitranana izany Jesosy rery nosorana amin'ny fanasitranana fa ny olona rehetra izay natsoan'Andriamanitra ka manana fanomezam-pahasoavana hoety manasitrana dia mitondra ny ositry Kristy tamin'ny diakapoka izay nieretany ary mizarizany ho an'ny hafa amin'ny alalan'ny finoana ny herin'Andriamanitra sy ny teny mpanasitranana avy amin'Andriamanitra avokoa mihaino tsara vetsika ka ny finoana zany dia tadidio tsara ny finoana ny teny mpanasitranana dia anisan'ny mitondra vokatra tsara fanasitranana amin'ny fiainan'ny olona dia ohatr'izao fiseho an'ilay izy
Kristy daholo ivon'le izy tsy nisorantsika andray ho mpanompon'Andriamanitra mpanasitrana aza dia mieritreritra sy mihevitra hoe nosorana manokana ianao anao asa fanasitranana. Tsiry lehilahy n'Andriamanitra, tsisy olona nosorana manokana zany hitondra fanasitranana. Ny fanasitranana tsy avy eo amin'ny osotry pastera fa ny fanasitranana dia avy amin'ny diakapoka ny retan'i Jesosy 2 taona lasa. Mila veritsika amin'ny confinement mivavaka tsara dia mandinika tenin'Andriamanitra tsara mba hahatonga ny fanetretenantsika ho tafatoetra tsara fa tsy reharera ampiasain'Andriamanitra amin'izao ny faran'izao. Betsaka déviation daholo, lasa tafiditry ny toe-po te hifaninana zany. Faninana amin'inona hoaizy? Mila verina ianao amina fitoerana anankiray hoe ny fiombonana amin'ny Kristy ny force anao fa tsy ny fijerevanao amin'ny eo akaikinao dia lasa aitraitra le fanompona. Lasa tsy tanteraka eo amin'ilay programa tena itiavan'Andriamanitra azy satria manomboka ame manjavona ny toe-panaraka an'Andriamanitra rehefa tsy ampy ny fiombonana amin'Andriamanitra. Zay mahatonga ny apôstôly Petera nilaza hoe efa nomenerin'Andriamanitra antsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana ary nataon'Andriamanitra ao anatin'izany koa ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Ka tandremo so veriny toe-panaraka an'Andriamanitra fa zay no mahatonga antsika misy fotoana difiny zavatra rehetra momba ny fiainana ihany koa. Ka mety sika fiangonan'Andriamanitra tsy ivony cercle na faribolana intsony Kristy eto raha toa ka misy olona zay mandroso makeo fovoany manantona ny teboka sivy manakaiky azy. Ka raha misy ray manakaiky ny ivo dia mandrava ny cercle zany noho izany tsy isan'ny fiangonan'i Kristy intsony izy satria tsy centré tsara intsony ny toerana metrahana Jesosy fa tesongatiny izy mety noho ny hafa. Ny toeram-panompoana amin'ny efesana toka 2:20 ka 3:20 dia maneho amintsika reo andraikitra atanteraka ny fiangonana amin'ny fahasoavana zarena samihafa sy ampandrosony tsirairay avy. Ny ady tsy tokony akasika ny aja mampitandrina anao zany na maha-docteur anao na maha-apôstôly anao. Mila sika amin'izao fotoana ny fioboana zao verina sy mandinika tsara ao anatina fandaliana mazava tsara zavatra lazain'ny ten'Andriamanitra amintsika mba tsy hanova endrika ny fiangonan'i Jesosy amin'izao ny farany zao. Raha toa ka misy fotoana ianao mahatsiaro fa tsy manana communion amin'Andriamanitra ny fiangonana ao anatin'ny confinement dia anjaranao no manaitra azy hoe manana communion amin'Andriamanitra satria tsy hoe voateraka any am-piangonana ny olona voanana communion amin'Andriamanitra. Tsy eo aminao Andriamanitra no mitoetra. Raha ohatra ka misaina ianao hoe tsy tsara fifandraisana amin'Andriamanitra ho tokantrano anatin'ny fiobonana fa mbola misaina ihany ianao any am-piangonana izy. Non! Ancien Testament zay, any testamenta taloha zay. Tsy fantatro izay fotoana toerana hitanao tena tiany mety iombonana amin'Andriamanitra, synagogue, chapelle, inona moa temple, paroasy, tsy fantatro tsony zany mila mandroso ny vonjy fa tsy mety marina fa tokony tsy afo ny fiaraha-mivavaka tena ilaina rehefa miverina zany dia za kosa mampirisika anao ry fiangonana verenina mpiangonana fa tsy akasitran'Andriamanitra tsy tokony afo ny fiaraha-mivavaka tsika. Fiaraha-mivavaka amin'ny fiantsonan'ireny fa tsy hoe ao ny tempolin'Andriamanitra. Tiany tompo tonga zany tsika fa ianao ny tempolin'Andriamanitra. Ka raha sendra misy confinement tsy voatery ho any am-piangonana anao vao eona amin'ny Jesosy fa ao tokantrano ianao misy Andriamanitra ao anatinao mandana mivavaka. Ny tena marina dia mila fantatsika fa ao aminao Andriamanitra ary ny leader nampitarika raha mbola mahatsiaro ianao fa mbola akaikikaiky kokoa an'Andriamanitra mihoatra noho ny hafa dia diso hevitra ianao satria efa nisony le programa an'Andriamanitra amin'ny andro farany zay fotom-pisainanao zay. Ny olana hatramin'izay dia zao mipetraka foana ny tanatohatra ny fametrahana ny hierarchie ho ambony lavitra zany hoe milasa mitaky an'io voninahitra io daholo ny mpanompon'Andriamanitra hoe za grand apôtre dia manomboka mipetraka maneran-tany mihitsy momba zany. Ato amin'ny asa fanompoana zao dia efa manomboka ohatra hoe mampireharehan'ilay olona raha vao tsy antsoina profeta izy na bisopy izy na arc-bisopy na ataontsika hoe général apôtre. Ato ny baiboly tsisy zany général apôtre zany. Apôstôly Petera lohan'ny apôstôly nameny tompo fanalahidy amin'ny apôstôly 12 nazo fankasitrahana manokana fa tsy mbola nampiana titre général zany teo alohany. So dia caporal no tokony mety aminao. Fona raha miteny zany tsy biblique zany. Jesosy ara grady mbola kapiteny mandrakandroany ka ianao général. Verenao amin'ny confinement dia mandini tena mandana mitodika kely raha tezitra amiko ianao tezera fa tiako iovanao amin'ny confinement amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Halleluja. Mila mitodika amin'ny mpanompon'Andriamanitra miverina ao amin'ny fandiny tena lalina fa tsy ao amin'ny titre ny fanompona, tsy ao amin'ny titre ny fanompona fa ny fanompona communion amin'Andriamanitra. Zay no anarana antsika ataovy tsara ny communion antsika mpanompon'Andriamanitra aminy amin'izao confinement zao. Dinio tsara ny tenantsika. Misy fotoantsika mila tonga an-tsaina ny amin'ny fahateram-bavao fa misy Andriamanitra ao anatintsika.
tsy ametraka loatra ny sakana ao anatin'ny toerana serasy misy hoe zao ny titre ananako dia le olona any ambany kely tsy manana titre zany nefa manana an' Jesosy tsy sa manantona anao any am'le ambony be le any ambony koa tsy afaka hidina iaininy any ambany satria nahoana efa mipetraka ny grado elanelana ka fomba ahoana ntsony izy ny hoe fifandraisana-po amin'izany noho izany ny fanompoana fanetretena fitiavana avy aloha Jesosy hoivo ny zavatra rehetra avy aloha Jesosy hoivo ny fahatsarana rehetra raha pitarika ianao ka milaza ohatra zao hoe tsy misy fiombonana tsara amin'Andriamanitra any an-tokantrano any tahaka izay hitany any am-piangonana dia zao ny marina mialatsiny fa raha tombo teny an'izany ianao tsy faly ianao satria voakasika ny secteur d'influence anao dia manjary lasa tsisy sony le fafahana tena hoe atonga ny olona tsy ho libre en Christ ahafahany tena fandray raha tena endritsika pitarika fivavahana dia zao vitantsika mampitodika ny olona irain'Andriamanitra amin'izao confinement zao manaitra ny fiainam-panahin'ny olona satria tsy asolo an'le olona mihitsy sika eo natrehan Jesosy amin'ny fotoana tongavana ary le olona tsy afaka is-excuse hoe noho natao pasteur natonga tsy nandroso satria sakanantsika mitovy tamin'ny taloha ihany tamin'le fanompoan'ny kristianisme ane taorin'ny asa fanompoan'ny asan'ny apôstôly dia nanomboka miverina any amin'ny resaka religion ny olona dia le religion mametraka fa tsy tokony hamaky baiboly ny olona lasa zay fanapaha-kevitra hita amin'ny fiombonan'ny pitarika fotsiny sisany hoentina fa ny tenin'Andriamanitra tsy dia mahazo laka loatra dia mitady ohatr'izany izy fa mody evangelika fotsiny satria le manizy ny pasteur daholo na mipitarika ny zavatra rehetrarehetra dia tsy afaka misokatra mifandray tsara amin'Andriamanitra ny olona nefa tokony hofitsorana hoe dia zay mihitsy ny antony izy Andriamanitra aloha miverina ny an-takazerina ohatran'le hoe miantso an-takazerina ny maramila Andriamanitra zany hoe verena an-takazerina fa misy tsy mety ny rafitra sy ny fitondrana amin'ny fiangonako avy aloha ny olona andiny tena sy iray amin'Andriamanitra tanteraka andro farany zao ndaontsika metraka an' Jesosy eo amin'ny evo tena mampety azy voninahitry ny anarany hoanao rery Jesosy voninahitra mandrakizay amin'izany teny zany amen dia amen vavakisika sotranao zay Andriamanitra rainay mianaran'i Jesosy ny amin'ny tombontsoa manokana ahafahanay mbola mizary zany teny fiainan'izany ho an'ny rehetra zay mandrehany zao fandarany zao mino zay tombo fa raha tony mahery sy misetrasetra le teny ao anatin'le fioboana dia tianao ho tairina ny ao anatinay mba handiny tena mampitarika anay aza velo fanafotonana tompo fa vangio manokana mba ho teny fiainana renao ny atapoko fa fitiavana be mihitsiny mahatonga amin'ny teny alizy mety tsy mahay mizara fahifonako mamindrafo amiko raha misy teny pasiana raha misy teny mihoatra tamin'izay lazaiko teo fa nirehitra anao tatapoko ny fahamarinana dia nanokatra amin'ny vavako mihoatra tahaka ny joroanao tamin'izany nanambarako ny teniko androany mifona tompo raha diso teo natreanao any amin'izany aoka nyrehitra fotsiny iny eo ary nafandiny tena ka hiverinao amin'ny teny zay nyzaraina mba hampiorina azy ho amin'ny dingana vaovao indray eo ampanataterahany ny asanao manaraka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta amen dia amen mirary soantsika rehetra indray tamin'ity fandarana tapany faharoa amin'ny Mpanompon'Andriamanitra ity samy hotainy Andriamanitra sika rehetra veloma tokoa teny rehetra eo anivo ny hvkl-mission dia azonao arahana ao amin'ny page Facebook hvkl-mission events